rivo-doza Batsiray avy telo eny no nizaka ny rotsakorana izay hoentiny. Rindrim-bato aina iotsaka eny Ambatonakanga mitaintaina mandro tsy lavoloha ireo mponina. Tsy fanosehana ny tantosamba hamokatra fa na in'ny mpitondra atao mba anabakana ny vahoaka. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bakanao no sady hitsidihako ny tokantranonao amin'ity ariva ity. Tonga soindranao atao anatin'ny fampalalama avao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Vavaony mety ho toetry ny andro avy hatrany tany amin'ny 420 kilometatra atsinanany Ambilale Maitso no nisy ny foiben'ilay rivo-doza Batsiray ny tolakandro teo. Amakivaky ny avoatany izy ny sabotsy ary tombanana ivoaka ny an-dranomasina ao anatin'ny lakan-drano Mozambika ny alahady 9 febroary 2024 izao raha ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ando miaratiana Mateo Prince. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 470 kilometatra atsinanana Ambilale Maitso no nisy ny foiben'ilay rivo-doza Batsiray. Niakatra ho 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 70 kilometatra isan'ora. Tsy miova ny vinavina fa manambana ny morontsiraka atsinanany nosy ity rivo-doza ity ary hiditra ny tanety eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary ny sabotsy 5 febroary 2024 atoandro na tolakandro. Tombanana ho rivo-doza maherivaka hatrany izy amin'izay fotoana izay ka ahatratra 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy raha ny fampitamba vaovy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Amakivaky ny afoatany izy ary tombanana ivoaka an-dranomasina ao amin'ny lakan-drano Mozambika ny alahady 9 febroary 2024. Miova toy izao ny filazana loza. Mampiatra ny fepetra amin'ny filazana miloko maitso mikasika ny rivo-doza ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Analanjorofo, Atsinanana, Alotra Mangoro, Vadovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Amoronmany, Matsiatra Ambony, Iorombe, Antala, Mandritsara, Tsaratanana ary Tolanaro. Entanina manokana ny mpona voakasiky ny fanairana mba anaraka akaiky ny fivoarany ity rivo-doza ity sy anaraka tsy tapaka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. No mafisiny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ihany koa fa ikorontana ny fifamoivoizana eny an-dranomasina saika manerana ny morontsiraka atsinanany nosy mandritra ny fanantonana sy fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Iakatra mandalana iaraka izany ny ahavon'ny onja mety hatratra 410 metatra amin'ny fotoana idirany. Mafy araka izany fitsokony rivotra manerana ny morontsiraka 550 kilometatra isan'ora ary ivoatra ka hatratra 20 kilometatra isan'ora hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora hatramin'ny zoma izao. Tsy azo atao mihitsy ny manoloana izany ny miandrika ho fisorohana ny loza mety hitranga ary entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka tsy tapaka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Faraka nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro atsy amin'ny nosy Rahavavy La Réunion dia any amin'ny 770 kilometatra mialan'ny morontsiraka ity nosy ity no misy ny foiben'ilay rivo-doza Batsiray androany tokony ho tamin'ny 9 ora maraina tanoany. Mitondra tafiotra 410 kilometatra isan'ora izany ary mitondra oram-baratra any an-toerana. Efa maro sady ireo fahasimbana hita amin'ity nosy Rahavavy ity na dia mbola tsy tafiditra akory azy ilay rivo-doza. Efa nandravarava tsy Maorisy ihany koa izany. 10 metatra ny avy ny onjan-dranomasina any an-toerana ary niditra amin'ny alerta fa-4 ny nosy Maorisy amin'izao na dia mbola any amin'ny 100 kilometatra mialaza azy ny rivo-doza. Mbola mipetraka sy manan-keratrany araka izany ireo fepetra rehetra sy fampitandremana ho antsika eto Madagasikara indra ho an'ny faritra atsinanany nosy iny mba ho fiomanana amin'ny fiavian'ity rivo-doza ity ka ahafahana misoroka ny loza mety ho ateraka izany. Araka izany dia miamanatona tsikelikely ny faritra Madagasikara ilay rivo-doza Batsiray amin'izao fotoana izao. Mandeha ihany koa ny fanentanana rehetra fa mila mailo amin'ny fiakaran'ny rano sy ny amafin'ny rivotra ny rehetra.
avina vanaina ahery vaika tokoa mantsy ity rivo-doza ity ary mety hitondra fahavoazana maro. Raha vorazafy mahenina sy toky raha maro lahy. Efa mihoatra ny zakany renirano eto amintsika ny rotsakorana mety entiny rivo-doza Batsiray ankoatra ny rivotra ontio anivony Apipa. Raha 10 milimetatra ny rotsakorana mahazatra sy zakany fototra-avitrasa. Vinay no tafiakatra hatramin'ny 200 milimetatra izany isapotsy avizao. Tamin'ny 17 ny volana janoary tsika nandray rotsakorana manodidina ny 420 milimetatra. Ny sabotsy foa alahady, sabotsy 12 janoary, ny foa alahady 13 janoary farany teo koa tsika nandray rotsakorana mitovy amin'izay ihany manodidina ny 20 milimetatra. Amin'ny sabotsy izay fotoana idiran'ny cyclone rivo-doza Batsiray dia andray rotsakorana manodidina ny 200 milimetatra isika. Raha ny zava-misy teto Antananarivo tao anatin'ny 5 taona, ny rotsakorana fara-fahamboniny tao anatin'ny 3 volana voalohany amin'ny taona dia manodidina ny 10 milimetatra. Midika izany fa nanomboka tamin'ny 17 volana janoary teo tsika dia mandray rotsakorana tsy mahazatra fa tena ambony dia ambony. Amin'ny asabotsy izao zany tsika dia mila miomana ary mila fahamalinana sy fitandremana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka satria raha raisika pratika ilay izy ohatra hoe raha tavoahangy 1 litra no andrarahanao rano 3 litatra, raha ny 1 litra no mahazatra antsika hatramin'izay, raha ny 3 litatra no atao anatin'ilay tavoahangy 1 litra dia tsy maintsy overiny rano 2 litra ary mitady lalana etsy eroa. Dia eo no mahatonga anay miteny eto anivon'ny Apipa hoe mila mitandrina isika indrindra ireo manodidina ny renirano izay mandalo eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanamafisana ireo fefoloha atahoran'ny vaky no azo atao rehefa fotoam-pahavaratra toy izao ny teo anivon'ny Apipa hatrany. Ny rehetra no entan'ny nomely noho izany. Anamafy ny tafitrano, hiaro ireo taratasy teny ilaina, anagona tahirin-tsakafo sy fanafody ary hitatry trano hamindrana entana sy hivatanana teny izao. Tamin'ny herinandro iny tsika dia namoaka ny loko menamena, loza miatra, indrindra ho an'ny kopa izay mivarina eo Bevomanga. Raha hitantsika amin'ity kisary ity, Bevomanga no mandray ny renirano rehetra izay mandalo Antananarivo, Andromba, Katsaoka, Sisaony, ny kopa, Mamba. Anisan'ny renirano matanjaka zany ny reniranon'ny kopa raha vao manomboka miditra eo Bevomanga. Renirano anankiray, lasa renirano anankiray ny renirano anankiefatra aty ambony. Misy tosaka be zany hivoaka ny Bevomanga. Tamin'ny herinandro ambony loko menamena izay nanomboka niverina ny rano avy any Bevomanga ary tsy tafavoaka ny rano. Dia izay no mila fahamalinana, izay no mahatonga an'ireny fefilo vaky isan-karazany ireny. Tsy maintsy mibotsina zany ilay rano dia mibotsina ny fefilo dia vaky izy mitady lalana ny rano. Izay zany no anentanana hoe mila mitandrina isika eto Antananarivo sy ny manodidina indrindra ilay lalovan'ny renirano. Ho any eto Antananarivo manokana indray koa ny canal GR C3 Andretany izay ataoko hoe adidin'ny Apipa teo ihany koa. Efa hitantsika io fa nanomboka ny 17 ny volana janoary satria mitosaka be ihany koa ny rano ary ny fotodrafitrasantsika tsy maharaka. Dia izay no mahatonga ny mila fahamalinana raha teo ihany koa. Ireo no mandray ny ranon'orana amin'ny fotoana fahavaratra. Ny fefilo vaky manodidina ny Sisaony, Mamba ary ny kopa sy Ankady efa hita daholo. Ny fanamboarana tsy azontsika tanterahana anatin'ny fotoanan'ny orana akory ireny fa vao maika very vola fotsiny fa tsy maintsy miandry amin'ny fotoanan'ny maintany. Ny zavatra atao amin'izao dia mijery an'ireo hidin-drano miaraka amin'ny commune dia manentana ny tompona andraikitra ny fotony indrindra ny ben'ny tanàna raha teo ihany koa zany zahay mba hijery akaiky an'ireo fotodrafitrasa hidin-drano sy ny fanariana rano rehetrarehetra mba hamaraka ny tokony ho izy na mba ho fiarovana dia anidy an'izay tokony hidiana raha teo ihany koa. Olana sedra eto Madagasikara hatrany tsy fampiny fototra-avitrasa indrindra ny fiatrehana loza voajanahary saika hatranga matetika tsy mivonona ny fanjakana raha tsy tena ao anatin'ny fahavoazana. Ia mafy ary mahery vaika noho ny rivo-doza anany efa Batsiray. Efa naminavina raha teo ny mpiramisahana loza voajanahary BNGRC fa manodidina ny 10 metsy eo ny olona mety ho trabony. Tena fitandremana no azo atao satria ny fotodrafitrasantsika tsy maharaka ny velaran'ireo renirano mihitsy no tsy mahatafavoaka ny rano araka ny tokony ho izy. Mariako etoana fa intelo ataoko hoe x3 ny mahazatra antsika no raisitsika amin'ny manomboka sabotsy izao ao anatin'ny fotoana fohy io.
dia tsy afa-manoatritsika fa reo ny fotodrafitrasa misy a dia tsisy hoe solution mandeha foana moa zany ny asa amin'izao fotoan'izao fanadiovana sy ny fampiasana station de pompage mba hampidinana ny rano aty anaty tanàna fa tsy maharaka eo nefa mba vao anatin'izay rotsakorana ataoko hoe be dia be zay. Anisareo firenena efa miaina ny voka-dratsiny rivo-doza Batsiraina eo amin'ny nosy Maurice Réunion mafy ny rivotra sy ny orana entina na mbola tsy tena mahakasika ny firenena aza. Asakana ampitandro filaminana tsy hivoaka ny trano ny mponina rehetra ao Maurice, tsy misy miasa ary tsy mandeha ny fitaovam-pitaterana. Mianjera avokoa ny azo sy ny andrin-jiro any toerana noho ny hamafin'ny rivotra. Farindrom-bato iray efa mitresaka no ahina iotsaka etsy Ambatonakanga amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra ny amin'ny mety ho fisorohana ny loza mety hitranga. Nitondra ny fitarainany mikasika izany indrindra ny solotenan'ireo mponina teny antoerana tamin'ity androany ity raha niresaka tamin'ny mialy rarinombana sy tahirinena. Any anaty tanàna somary miditra elankelan-trano eny Ambatonakanga ambadiky ny Jiramano misy ity rindrim-bato na mur de soutènement lehibe ity. Manahy mafy ny amin'ny mety hotsahana izany ireo tokantrano eny amin'ny manodidina, indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra sy manakaiky ny fotoana hidiran'ilay rivo-doza Batsiray izao. Efa mitresaka io rindrina io ka izany no atahoran'ireo mponina eo amin'ny manodidina izay mitaintaina fatratra ary tsy matory andro aman'alina vokatra izany. Ity lehilahy iray ity izao dia nanapa-kevitra ny tsy hatory ao an-tranony intsony amin'ny alina noho izay fanahiana izay. Tsy ao an-toerana ny tompony rindrim-bato io ka nanantona ny tompona andraikitra teo anivon'ny fokotany ireo mponina, saingy mbola tsy misy ny fandraisana andraikitra hatreto. Nanao mantso fanakana ny teo anivon'ny BNGRC tany anaty taman-jotran-tserasera Facebook ihany koa ireo olona eny amin'ny manodidina raha ny voalaza trany, saingy toa tsy misy mijery ny zava-misy. Trano misy 5 eo no tandindomin-doza amin'ity rindrim-bato ity araka ny fanazavana hatrany. Misy mur de soutènement ety ambadika aty izay somary ratsy ny fanaovana anazy ary efa misy mitritra moa izy io. Tamin'ny herinandro no nahitana an'io tritra io rehefa avy nandalo ny rivo-doza. Farafahakely ny tokantrano 5 nefa raha jerena no manodidina an'le rindrina tsy maintsy ho voafoakan'io daholo ary mety hiafaraka hatrany amin'ny eo ambanin'ny Jirama rehetra iny ary ho voafoakany daholo. Mety vao herintaona teo no nahavita anazy io dia ny tompon'ny tany moa tsy fantatra hoe iza fa ny fokotany no nieritreretinay hoe hampandrehan'ilay tompon'ny tany andravahana n'ilay rindrina farak'izay aingana raha toka mbola azo atao izany na namafy azy farak'izay aingana. Efa tsy mahita torontsony amin'ny alina noho izy no fitaitainany amin'io rindrina io. Tonga dia tany fotsiny ny ao ambonin'io ao. Tena mitovy amin'ilay tany niotsaka teny akady fotsy. Efa nampandreny tompona andraikitra tety amin'ny fokotany ihany zay ary hoe nandefa taratasy tany amin'ny ireo tompona andraikitra maro samihafa ary zareo. Ka dia ao anatin'ny fitaitainana amin'ity rivo-doza manaraka izay ho avy ity hoe ahoana no atao, sa endrasana ho traboina indray ve ny aty amin'ity faritra ity, zay vao hisy hetsika ho tonga andeha hijerenan'izao fotodrafitrasa tsy manara-penitra izao. Ka dia miangavy an'izay tompona andraikitra mba hijery an'ity toerana ity fa tsy trano ray 2-3 no voa fa mety tonga dia olona amanjatony mihitsy ny ho faty raha vao mianjera io rindrina io. Ankoatra ity rindrim-bato ity, manainy amin'ny mety ho fihotsahan' ireo tany eo amin'ny manodidina ireto ihany koa ireo mponina. Mbola mitohy hatrany noho izany ny antso ataon'izy ireo mandra-pahatonga an'ireo tompona andraikitra voakasika amin'izany hijery akaiky ny zava-misy. Vavaony tsy fandriam-pahalemana indray tsy mifidy trano vakiana sy angalarana intsony ireo mpamaky trano amin'izao fotoana izao. Trano famakiam-boky iray ho an'ny ankizy no nisy namaky teny Anjakavitosy ny herinandro lasa teo. Boky 9 famakin'ny ankizy sy fitaovana maro hafa ho fampiasan'ny ankizy toy ny taratasy, pensilihazo fandokoana ary goelaka fipetrana mitetina hatrany amin'ny 7 alina sy 1 hetsy ariary no very lasan'ireo mpangalatra. Manao antsoava araka izany ireo tompona andraikitra mangataka amin'ireo izay tsara sitrapo ahafahan'izy ireo mividy boky sy fitaovana hafa fampiasan'ny ankizy mba hanolona ireo entana very ireo.
fa zaza misa telo atao anatin'ny akany fanabeazana ireo ankizina ny ao alakamisy nambodratrimo no tafatsoaka omaly voalohan'ny volana febroary 2024 antso avy amin'ny orona tsara sitrapo monina ao amin'ny fokotany Ambatokely commune Ambanitsena no natratrarana azy ireo atao anatin'ny fokotany io notazonina atao anatin'ny zanatoboparitra tao Carion izy ireo mandra-pahatonga ny tompon'andraikitra ary efa naverina tena nivon'ny akany omaly ariva ihany. Asa fanaovana-gazety indray dia tsy azo ekena ary lavina ankitsirano ny fanavakavahana sy ny fanelikiliana ny mpanao gazety tsy anatanteraka ny asany toy ny tranga tany Tomasina raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny cellule de crise tamin'ity androany ity. Azo fototry ny olom-pirenena ny mahazo vaovao avy amin'ny loharanom-baovao rehetra hoy izy ireo ka tokony hoajaina sy tandrovana toy ny anak'Andriamaso izany. Miantso ny tompon'andraikitra araka izany izy ireo izy arakaiky ka andray ny fepetra mifanaraka amin'izany ny mahakasika ity tranga ity fanampanazavana. Mananjo ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka ahazo ny vaovao na avy amin'ny olom-pirenena na ihany koa amin'ny fitondrana izay misy tsikaritra nefa fa misy izay fanelikiliana sy fanavakavahana izay ka eto izahay dia manaitra ny tompon'andraikitra manandrify amin'izay mba hijery akaiky fa tsy azo ekena ny faniliana ny mpanao gazety izay manatanteraka ny asany mitady manome vaovao ho an'ny olom-pirenena. Ny zon'ny olom-pirenena zo fototra azo vaovao avy amin'ny aloharan'ny-baovao rehetra dia mila anjaina tsy maintsy anjaina. Rehefa tsy hoe mpanao gazety hoe fitondram-panjakana rehefa any amin'ny faritra ny hoe omena tombon-dany manokana fa tena hiadiana foa manaina mihitsy ny tovy amin'ny mpanao gazety rehetra naiza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona amin'ny fanatanterahana ny asany. Dia mametraka an'izay point izay zany zay androany satria hita fa misy an'izay fanelikiliana sy fanavakavahana izay mitranga ka tsy azo kena mihitsy izany. Noho ny fangatahany rehetra tanapaky ny mpanao gazety maro namiatrahana azy tia ho rafitra ara-dalàna sy mitoetra ary maharitra. Mapetrakatsika ho federation iombonany rehetra izy io ary efa andala mpikarakarana ny antsipria ny fijoroan'izany ara-panjakana. Tsy mifaninana amin'ny ordre des journalistes izy io fa mipetraka kosa ho isan'ny andry anankiray azon'ny mpanao gazety ianteherana, azon'ny mpanao gazety iantorahana, azon'ny mpanao gazety hitondrana fitarainana, izarana sosikevitra, izarana vaovao ihany koa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena nitondra takaitra goavana atao amin'ny renivohitry Équateur ny ora mikija tany antoerana maro ny fotodrafitr'asa simba maro ihany koa ireo namony endry sy naratra ary tsy hita popoka vokatra izany loza ara-boajanahary izany. Andomeratiana Mathieu Prince. Tsy mbola nisy orambe mafindrindra toy izany tao anatiny 20 taona tao Quito raha nambarany mponina. Niteraka tondra-drano goavana tao an-toerana ny orany kija ny fiandohan'ny herinandro teo. Farafahakeliny olona 420 maty, 10 naratra ary 12 no tsy hita popoka raha nitatitra navoaka ny manampahefana tao an-toerana. Nandravarava ary namitondra takaitra goavana tao amin'ny ty renivohitry Équateur izay misy mponina 7 hetsy sy 2 tapitrisa ity izany. Fotodrafitr'asa maro no simba sy potika tanteraka toy ny trano, fiara, lalana sy ny maro hafa. Nanapa-kevitra ny hanao fisaonana mandritra ny 3 andro ny manampahefana any an-toerana vokatra ity loza ity. Ratsaivina naharitra ora 7 ny filatsahany orana ny alatsinainy teo. Vaky vokatra izany ny toha-drano ka uno niteraka tondra-drano tamin'ny lalana amin'ny kilometatra tao avotanana. Vato sy fotakamandrevo no nifoaka ny fiara sy ny trano. Dipotrano tanteraka ny arabe. Mbola mitoy amin'izao fotoan'izao ny fikarohana ataon'ny sampana mpamonjy voina any an-toerana ireo olona mbola tsy hita popoka. Raha ny tarehimarika navoaka ny sampandra ramosana ny fitantanana ny loza ao an-toerana dia faritra 20 amin'ireo 420 ao Équateur no nitondra takaitra vokatry ny orany kija tao an-toerana hatramin'ny volana Oktobra.
fa aina mafy ny mety sy ny korotana eto amin'ny firenena aorin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ho atao eto na hoelana hoaingana izany miziriziry amin'ny heviny ny mpitondra fanjakana ary misoky mangina amin'ny fametrana ny paikady mba hitazomana ny fitondrana. Germain Menjanary sy André Rakotomalala. Raha misaviritaka amin'ny adi-piainana sy ny fahasahiranana maro lafo ny vahoaka malagasy dia misoky mangina tsy retsaika kosa ny eo anivony iseny amin'ny fanavoazana isan-taona ny lisam-pifidianana na ny RAL ho an'ny taona 2024 sy ny taona 2025. Raha ny vaovao azo dia efa manomboka ny voalohany ny volana Desambra 2024 ary farana ny 15 ny volana Febroary 2024 izao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Hatreto dia tena tsy tazana ny anjarandraikitry ny fanjakana amin'ny fanentanana ny olo-pirenena ijery sy soratra anarana ao anatin'ny listra izay tonga eny anivony fokotany amin'izao io. Mampametram-panontaniana tanteraka ny zava-misy hoy ny solom-bava-bahoaka manoloana izao fomba fiasany iseny izao. Inona ny hoe sanatry ny lisam-pifidianana tany aloha ihany izay nahitantsika fimenomenonana marobe teo amin'ny resaka doublance ny sisa no mbola ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana ho avy. Eto zany dia mitaka izay ny hoe ilaina mihitsy aloha ny fifampiresahana eo amin'ny mpisehatra ara-politika rehetra dia ao aorian'izay no irisoana ireo dingana samihafa mahakasika ny fifidianana mba hialantsika amin'ireo fanahina amin'ny korotana samihafa ao aorian'ny fifidianana. Izay le hoe dinika nasionaly atolotra ny fanoherana foana izay sosikevitra izay amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Teny nataon'ny filohan'ny seny ankehitriny raha vao nandray fahefana ny hoe listra tsy misy doublon no voarain'izy ireo dia nankaiza izany ilay doublon antapitrisana izay nahatonga ny mpitondra ankehitriny io ho eo amin'ny fitondrana. Tsy tonga ho azy ny zava-misy io ho etrany ny fanazavana. Tsisy izay tsy nahalalitsika rehetra fa nisy tokoa ny olana na ny doublon tamin'iny fifidianana rehetra ny fanesy tany aloha iny. Raha ankehitriny izy milaza fa hoe tsy nisy zany doublon zany dia mametraka fanontaniana lehibe itsika hoe inona ny tena tiany atongavana amin'izay ataontsika hoe famafana mihitsy ny filazana no hoe tsy misy olana ny lisam-pifidianana teo aloha zany. Izany dia mampanany rehetra zany indrindra ny mpisehatra ara-politika izay handray anjara amina fifidianana ho avy amin'ny hoe aiza marina ny atota taratasy mahakasika ny lisam-pifidianana ao anivon'iseny inona marina ny tena zavatra nitranga tany aloha. Mazava arak'izany fa miomana mafy amin'ny fanatanterana ny baiko midina mba entiny ampandaniana ny mpitondra ankehitriny amin'ny fifidianana manaraka indray ny seny. Tandindomindoza ny safidim-bahoaka sy ny tena demokrasia eto amin'ny firenena ka mitaky ny fijoroa ny heriverina rehetra ny firosoana amin'ny fikoanan-doha-pirenena araka ny efa nambara ny Filomary Karavalomanana ihany no vahaolana ampilamina ny fifidianana izay ho atao na ho ela na ho aingana ho hiatrany ny fanazavana. Fa mahakasika manokana ny fatongavana lisam-pifidianana eny anivon'ny fokotany izay dia nisy ny fanadihadiana izay nataony namana mpanao gazetinay momba izany tamin'ity androany ity. Fantatra nandritra izany fa miena ny tapavitrihan'ny olo-pirenena amin'ny fanatanterana ny safidiny izay olona hitondra ny firenena. Germain Menjanary sy André Rakotomalala. Antony telo no mahatonga ny olo-pirenena tsy aritsika intsony amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena raha ny fanadihadiana izay nataonay. Antony voalohany ny fahasarotan'ny fiainana anyka betsaka no manadino fa andraikitra feno omena lam-panorenana azy ny fifidianana izay olona tiany hitondra ny firenena. Antony faharoa kosa ny tsy fisian'ny fanentanana mafonja ho an'ny olo-pirenena avy amin'ny voameram-pirenena misana ny fifidianana na ny seny momba izany indrindra fa ny fanjakana. Ary antony fahatelo dia ny fahakivian'ny olona vokatry ny alabato izay isan'ny nahatonga ny fitondrana izao eo amin'ny fitantanana ny firenena kanefa miteraka krizy amin'ny fiainany ankehitriny io. Toy izao mantsy no valiteny ireo olo-pirenena sendranay raha nanontaniana mahakasika ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokotany amin'izao io.
Ay mbola tsy nandeha fa mbola vao andeha. Mbola sahirana mitady vola. Tsy aloha mitady vola fa afaka le samy manana toerana misy azy zany zay e. Le mitady vola dia le fifidianana. Carnet zany no taniko tamiko fa mbola tsy nanontany le carnet fifidianana le kara-pifidianana. Na eny vaovao zao dia afaka mandeha dia hoe raha hariva azy. Zay tompoko chauffeurana taxi zany miala amin'ny 4 maraina mody amin'ny 7 alina zany hoe miala amin'ny vovoa mamaneno koa dia mody mivovoa lika fa io zany za aloha zany amona via raha anamarinany ianao na tsy anamarinany ianao rehefa tsy tena tompona ndraiky mpanjakana mihitsy mamafa na atao hoe doublon hoe aza asiana doublon dia na hoany ianao na tsy hoany ianao dia aherim-povermaina fotsiny dia tsy toko. Olona iray isaky ny herinandro io no isa azonay ho an'ny olona tonga mijery sy misoratra anarana eny anivon'ny fokotany iray eto Antananarivo renivohitra nandritra ny fanadiadiana izay natao. Nanamafy io lehiben'ny fokotany io fa sarotra tanteraka ny raharaha satria mena ny tahapavitrean'ny olom-pirenena eo amin'ny resaka fifidianana. Nanomboka tamin'ny latsinainy zao hatreto dia ty ray ty dikan'izany zany dia tena ohatran'ny marisarisa be satria raha izay zao noresahako le pourcentage meko tao eo amin'ny 30-35% eo ambany dia ambany. Dia zay manaitra ihany fa dia mbola tsy tivy loatra amin'izao fa marina fa atombotra dia atombotra le fotoana amin'ny lequin zava ataoko hoe 13 jours sisa fa dia mbola miezaka tsika manao ny adiditsika amin'ity firenena satria io lisy mpifidianana io mahatonga korotana mahatonga olana. Dia zay mahatonga hiteny amin'ny olona hoe aza dia matoritory re olona fa amin'ity zavatra ity satria vonjena ny listin'ny traboina vondena ny listin'ny tsy fantatrokolo satria vonjena ny listy le listy mpifidianana. Raha nita tokoa dia ezana takomana tena fototra lehibe tokony orena ny fanentanana ataon'ny fanjakana noho ny serasera amin'ny fisehosehoana toy ny fizarana karine pokotany sy ny fizarana vatsitsinjo mba entina anabadona vahoaka. Ahina tanteraka ny politika malotony mpitondra manoloana ny fanahinina amin'ny fampanginana ny fanentanana ny vahoaka malagasy momba ny mpifidianana izay ho ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra izay ho atao manaraka eto amin'ny firenena na hoely izany na ho aingana na mialoha ny taona 2024 na aoriany ny taona 2024. Manakaiky ny fifidianana mirafidrafitra ny fanehoan'ny mpitondra fanjakana fa manampy ny vahoaka sy tena mitsinjo ny vahoaka tokoa izy ireo. Ny mangararara teo tsy misy anka betsaka novombaka eny fanany vola ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola hafa aza no manototra fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Germain Menjanary ao Andrirakoto Malala. Izay ny mafy atao ahatsiarovana sy anoanana Andrajoel ity resaka fizarana fanampiana miainga amin'ny volam-panjakana sy fanampiana iraisam-pirenena ity. Fanahinina tao ny mamono tantsaha eto Madagasikara ary mamelona ny tantsaha any Inde sy ireo mpanafatra vary ary mpisehatra vary amin'ny fanafaram-baratrany atao eto amin'ny firenena tany mamokatra i Madagasikara ary azo atao tsara ny manome tombony ho an'ny tantsaha malagasy amin'ny vokatra eto an-toerana. Tamin'ny hery mialatsiny tonanara tamin'ny président Rajaonary Mampianina tena sendra vita cyclone kely izy dia nitsidika atao Tamatavy. Varitsika izy mbola nahatonga firmony 600 tonnes roka ana mbola apetsika parapatonga an'izany ve iza le président ty ve ho atsy menatra tena mahamenatra za manafatra vary ena olona mpamboly 82% anao olona mpambony dia maninony anao manafatra vary dia mbola miasa n'ity fitonana ty koa vony teny président Rajoel menatra président raha zany tena anao hoe any amin'ny samby nahatonga tsika vary tsy fatany hitako hoe tsy fahafatara lisa mila conseil izy hoe roa taona amin'ny vary vao miakatra nefa tena katoma président dia efa miakatra amin'ny vary zay mamboly sy ny tariny vetivety hitanao mamafy vary zao dia efa miakatra dolo amin'ny vary aloha raha namboarina ny irrigation sy ny tariny vetivety dia miakatra amin'ny vary zay zao tena solombavam-bahoaka tsy mipetraka amin'ny mahasolombavam-bahoaka nay satria olom-boafidy tokony tsy hitana dia anao daholo ny taraina olona nona na tsy hafa manoatra anao fa dia tomanin'ny olona marana zanakay non zay mba tsy mitady zay mamorona zay misy azy zay lizy ny tokony izy tompo fa dia asiko ny teny tsy hoe zay miteny mitabataba
tsy hoe tsy fitiavana na hoe indreny inyana fa non zéro zay olona mbola manafatra vary tsy anintsy aninona asa atao tsony zay filondretina ho avy na makatriny zay mbola manafatra vary tompoko de tena ataovitsisa tena oro zéro amiko tsy rehare izany fanafarana vary sy PPN izany fa enatra mampisitry belona ho an'ny firenena tokony ompamboly vary sy mpanondrana vary ary mpamokatra vokatra ilaina andavanandro aty amin'ny ranomasimbe indiana aty Afrika ho iatrany ny fanazavany tena tasahirigiriny aho ary mamokatra tena nytanio na misy azy za tsy tena vakina karatratrany no misy antambarinay tena mamokatra tena 150 tonnes zao de vary aloha fa mampiakatra tena 50 tonnes zay tena mioana piko mivokako sy ny député analy hoe mitady vary sy zara vary io maninona vita zay mamparary amin'ny foko ka maninona jakely tiara tena bypass manana tany tena zany nanao vary tanety nieseheko lizy satria tsy apy le rano namokatra tena nahazo 8 tonnes l'hectare io zarako ny olona rehetrarehetra tsy lany mbola misy ary izy tsy lany to amin'ny arrondissement ko tongava zay mila vary tanety de maninona tena mety le izy azy no raha fanjakana ty ve manao era Madagasikara vidy masimboly tsara fotsiny izy amboarina amin'ny barazy au lieu de anaovana fonja manara-penitra ino moa kanja le manara-penitra any tsy any amin'ny prioritaire le atao raha ny antotanisa azy moa dia 4 taona no nafarana isan-taona teo aloha dia nampiakarina ho 9 taona izany ary izao lasa politika sosialy ny kalitsinjo sy ny vatitsinjo tsy misy mihitsy ny finiavana anosika ny tantsaha ka ny tanjona lehibe indrindra dia ny fiparitahan' ilay kitapo misy ny lokon'ny antokony eny fa navolam-panjakana aza noho ny fidianana sy nanafarana ireo vary ireo fa tsy volany antoko izay misy azy akory fa nisy ny vaovao an-gazety nivoaka androany milaza ny fanenjehan'ny olona ao anatin'ny fitondrana ny minisitry ny fitsarana mikasika ny fahintsiny amin'ny lera ravolamena sy ambefapolo kilao tratra tatsy Komoro naneo ny heviny mikasika izany indrindra ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo tamin'ity androany ity mialy rarinombana tahirinena mangina tanteraka ary tsy nisy toy ny intsony mikasika ilay raravolamena 720 kilao tratra tatsy Komoro taorian'ny fampodiana sy ny fampidigana ponja ireo olona roa voalaza fa anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fanondranana ireo harem-pirenena ireo hetsekilany iara-ny fanenjehana avy amin'ny olona ao anatin'ny fitondrana ihany koa ny ministra ny fitsarana anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaovana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity tsy tokony afenina nefa ny marina mikasika ity fanondranana harem-pirenena ity ary tsy afa-miala ao anatin'izany ny prime ministra sy ny filoham-pirenena araka ny nambarany teo anivony antoko politika otrikafo izay nanamafy ny fisiana gaboraraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao la izy tsy tokony ho takotakonana fotsiny kosa amin'ny hoe fifanenjehana mpitondra fanjakana ao anatiny na ny fanenjehana ny ministra ny fitsarana fa harem-pirenena in'ilay volamena iny dikan'izay tokony hivoaka ny marina rehetra makasika iny satria ny filoham-pirenena antsika ihany no nyteny hoe tsy andefitra mihitsy ary misy kajo ho fahavalom-bahoaka nireo rehetrarehetra manodikodina sy manondrana harem-pirenena izay hoe fa maninona ary ilay raharaha androany no ezahana ampanginina fa ny tena resahana fotsiny hoe raha ohatra ary ministra ny fitsarana vitan'ny ao anatin'ilay fanjakana ny manenjika azy sy ny mampangina azy vokatra ny fisiny n'ilay raharaha 720 kilao iny mba mieritreritra kosa hoe fa fitondrana inona ary no misy amin'izao fotoana izao fa karazana misy rezoana mafia mihitsy ao anatin'ilay fitondrana mifanodikodonana ny harem-pirenena izay mampahantra ny firenena amin'izao fotoana izao tsy afa-miala amin'izany koa aloha na tiana na tsy tiana ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta satria izy no tompon'andraikitra voaloha ny ministera ny faharoa misy ministry ny fitaterana ve eto izay tsy miteny fa maninona no ataontsika hoe malalaka be ohatran'io ny abakabaka Madagasikara sy ny ranomasiny Madagasikara fa ny faratapony indrindra dia izy hoe tsy afa-miala amin'izany lafin'izany ny filoham-pirenena satria na tiana na tsy tiana nisy an'ilay fanapahan-kevitra andraisiny iny nomboko izao izay volona rehetrarehetra mivoaka eto tsy maintsy mahazo ny fahalalana ivoaka avy amin'ny filoham-pirenena dikan'izay zany matoa tafavoaka ireo harem-pirenena ireo tompon'andraikitra ihany koa ary tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny filoham-pirenena ho very anjavona tahaka ilay raharaha-volamena 770 kilao ihany koa izany ity raharaha ity araka ny voalaza ny ity mpanao politika ity hatrany
mampanabe ihany ilay fepetra raisy ny mpitondra fanjakana satria mirona fotsiny makany amin'ilay ahoana ny apodiana andreo ilay malagasy rola reo satria tamin'izany zay dia efa nyteny hoe raha vao tafody eto reo a dia azo antoka fa tsy hitohy io lay fanadiadiana ataon'ny fitsarana makasika an'io raharaha volamena io fa lay dievitra le ataontsika hoe zavatra tena andrasan'ny vahoaka malagasy dia hoe izy reo ilay trondro vavety tena tompony io lay volamena io sy tompona ndraikitra tamin'ny famoahana amin'io very anjavony zany le izy amin'izao fotoana izao. Mametra-panontaniana sy fanahina ity mpanao politika ity hoe sao dia tsy fisiana minisitra miandraikitra ny harena kibon-tany no mahatonga ny gaboraraka amin'ny fanondranana rem-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Komoriana mantsy dia 20 ny trangana fanondranana rem-pirenena tratra tao Komoro hatamin'ny taon-dasa iny ka saika volamena avokoa ny akamaroan'izany ary tafiditra tao anatin'ny 9 bolana tsy nisiana minisitra nitantana ny ministeran'ny harena kibon-tany teto amintsika izany. Anisan'ny songadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny mahakasika ny rivo-doza Betsiray izay efa mihamanakaiky ny morontsiraka atsinan'ny Madagasikara. Mila mandray lesona tamin'ireo lesoka hita nandritra ny fandalovany rivo-doza ana ny mpitondra ka tokony efa hiomana dian'izao amin'ity rivo-doza manaraka ity. Fa ankoatr'izay dia sokajy ny solombavambahoaka fetra lamosafimbololona ho fanampenam-bava ireo izay samy teny sy izay tsy mety ataon'ny mpitondra ny nahazo any Maerland do manandafy. Onjalalana narana vomanana sy Mateo Prince. Tokony efa hiomana sahady amin'ny fiavian'ilay rivo-doza Batsiray ny mpitondra amin'izao fotoan'izao mba ahafahana misoroka ny voka-dratsy ho ateraky ny fandalovany ity rivo-doza ity eto amin'ny firenena. Maro tamin'ireo trabona sy ravafananana vokatry ny rivo-doza ana no tsy mbola tafarina amin'izao kanefa dia efa ho avy sahady indray koa ity ny rivo-doza manaraka izay sokajiny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetrandro ho rivo-doza mahery vaika. Dian'izao tsy mbola avy izao ny orana dia tokony efa haparitaka manerana nosy ireo fitaovana rehetra hiatrehana ny rivo-doza toy ny fanafody. Anaova anticipation faran'izay aingana satria ny infrastructure eto Madagasikara tsy azaka tsony an'ilay ranobe sy orambe ateraky ny cyclone faharoa zany ty tsofoko ty taorina ny ana nefa voniditra mbola tsy tonga ary ana fa le mbola ranobe fotsiny ilay fito efa tsy zaka dia tonga indray ana dia efa vao maikitsika tonga dia ny lavolefina hoe état de sinistre national na hoe trabona amin'ny firenena manangatana antsika dia hitsofoka amin'izay zany Batsiray dia efa tsy azo sangisangina tsony zany Batsiray dia osika manaova anticipation zany anticipation zany ny infrastructure daka rehetrarehetra zany anticipation zany ny provision zany anticipation zany resaka fanafody sy ny rehetrarehetra. Fa anisan'ny voaresaka nandritra ny fandarana miara-manonja androany ihany koa ny mahakasika ny raharaha Mahery manandafy endrika isaony tsy fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ireny zava-miseho ireny tsy zakan'ny mpitondra ny fanakiana atao azy ireo amin'ny zavatra tsy mety ataony ka izay mahasahy maneho ny heviny dia izany tapenam-bava avokoa. Fa tsy hoe rehefa miteny toy izany zay na miteny mafimafy ny aty amin'ny fanoherana na tsy voatery ny fanoherana dia hoe amboaryreo dia karakara amin'ny fanaovana azy satria gadrably reo azo gadrainyreo zay sisa zavatra hitanareo vahaolana ampanginonareo tapenanareo mivavan'ny vahoaka malagasy na ny mpanara-baovao na ny mpaneho hevitra mahita hoe tsy mety ny nataonareo tena tsy mety raha mba sy fanetreteny ampiaro le lalàna velona fa ny lalàna tsy natao any tsy akoatra ny mpitondra zay ny zava-misy namana fanidry sy mpiaino ny lalàna eto amin'ity firenena ity na ny didy amandalàna na ny lalam-panorenana tsy natao hitsakitsahana ary tsy natao ho an'ny olona ivelon'ny fitondrana fa natao atsika rehetrarehetra na mpitondra na tsy mpitondra na mpanohatra na olon-tsotra. Tsy tantaratra tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity ny fisarahan'ny fahefana na ny séparation de pouvoir samy hevitra ny tena no ambony lalàna avokoa ireo olona akaiky ny mpitondra tsy mahagaga raha miamikorosofana toy izao ny firenena. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny fampirahalam-baovao atamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany takany mahazatra aza donoina ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampirahalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana sai lasao ary aorin'izay fandarana anankiroa izay no anarainao ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Home Front. Ny sampana fampirahalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.